lay mpamokatra foie gras tsara indrindra eto Madagasikara. Bongo manolotra anao table de Mada. Bongo is good for you. Indray ilay fotoana ny fanomezantsika atao anatin'ny fandarina table de Mada mazava ho azy miaraka amin'ny ekipa rehetra, miaraka amin'ny chef Miary ary miaraka amin'ny Bongo ihany koa isika androany. Manao ny chef? Miaraba ny Rojo dia miarabantsika ny tokantrano. Inona sakafontsika indray androany? Ohatrohatry ny ahoana indray mizotra ny fikarakarana? Feno dia feno ny zavatra ho ataontsika androany satria hatrany amin'ny amuse-bouche ka hatrany amin'ny dessert. Ataontsika daholo. Mazava loatra zany misy plat dia misy entrée ihany koa manaraka an'izay. Dia mampiavaka anazy moa zany produit Bongo daholo ilay ho ampiasaintsika eto androany. Dahoarintsika tonga dia hiditra ao anatin'izay amuse-bouche izay dia reto daholo ihany koa ny zavatra ilaina mahakasika ny fikarakarana. Raha hikarakara ity amuse-bouche ity dia reto avy ny zavatra ilaina: gratin de canard, kitoza-kisoa, cornichon en pic-pic, assiette de foie gras, chutney de fruits et 7 toasts. Raha hikarakarana dia reto avy ny zavatra ilaina: foie gras en boîte 300 grammes, pain complet anankiray, mananasy atsasany, siramamy 100 grammes, raisin sec 20 grammes, voatabia anankiroa ary ampiasa vinaigre Bongo ihany koa isika. Raha hikarakara ity cassoulet au confit de canard riz blanc ity dia reto avy ny zavatra ilaina: cassoulet au confit de canard Bongo boîte iray ary ihany koa mila chapelure. Raha hikarakara ity dessert koba et brochette de fruits ity dia reto avy ny zavatra ampiasaintsika: mila kobontsika boîte iray, mila mananasy ihany koa, mila papay, fraise, kiwi ary ihany koa menthe. Masto mikarakara reo. Karakara amuse-bouche tsika dia cornichon amin'ny amuse-bouche anazy izay moa zany dia izay foana noteneniko hoe mila zavatra manokatra vavony donc zany zavatra somary marikivy tsy mavesatra koa nefany tsy mavesatra ka zavatra maivana mety hoe misy zavatra mikarepotrepika eny antsefatsefany eny dia tetehantsika ilay cornichon ataontsika somary lavalava dia atokantsika eto amin'ny sisiny eto. Cornichon efa misy vinaigre miconserve anazy. Raha ohatra zany ka ho ampiasaintsika ohatra hoe anatin'ny 2 na 3 andro na 4 andro dia tsy asorintsika ilay ranony fa tazominao. Dia izy ihany koa ngamba tsy tsara hoe tsabahana. Rehefa maka anazy fa ohatra hoe sotro kely vavao ny akanao anazy na fourchette vavao isaky ny maka dia azo tehirizina tsara izy amin'izay. Dia kitoza parfumé mbola nivokariny Bongo ihany koa izy iny. Dia ataontsika mitovy fandidina. Raha ohatra tsy te hisahirana zany ianao dia afaka tonga dia kitoza kisoa ohatr'izao no ampiasaina. Tsy mila mandalo fandrahoana tsy mila mandalo fandrahoana intsony fa zavatra efa produit efa vita. Ataontsika mitovitovy halava amin'ilay cornichon. Eto moa dia mahazo tombony mihitsy ny mpakafy vita malagasy satria dia miaraka amin'ny Bongo tsika dia zahantsika foana ny tazona an'izay kalitao tsara izay amin'ny vidiny mirary nefa ihany koa sahaza ho an'ny rehetrarehetra dia miaraka amin'ny Bongo voatsitsy ny fotoana, voatsitsy ny vola, voatsitsy ny koa ny charbon. Dia haka citron confit tsika. Dia ataontsika karazany anankiroa izy ity dia amuse-bouche. Dia ataontsika anaty pic tsy miova kely amin'ny nataontsika tamin'ny heriny fa ho piquentsika foana ihany ilay izy. Dia zavatra tena mampiavaka ny Bongo moa zany resaka produit de canard dia ty gratin ity no jerevantsika kely koa androany. Dia izy ity pot de canard zany no namainina dia lasa mikarepoka ilay izy.
dia efa iny moa zany efa tsy dia misy fikarakarana ntsony fa tonga rehefa any amin'ny fantsofoana an'ilay pika amin'izay zany tsika izao fantsofoana an'ilay pika nataontsika somary fa ventiventy ilay izy nefa sy fa za manaraka ny chef fotsiny asitsika cornichon dia asitsika citron dia faranatsika amin'ilay graton mety nozaraiko anakironga mba rojo ilay graton raha ohatra hoe ngeza raha ohatra ka zao zany zao dia atokatsika vitatsika izay fikarakarana rehetra dia alahatritsika ao anaty asiety amin'izay anaty asiety zavatra tsotsotra fa tsirony ao tsara izy ty ihany koa mantsy tsy tokony atao zavatra tonga dia compliqué be mavesatra be fa tonga dia mitohany eo daholo ny sakafo izay tokony hiditra rehetrarehetra avy eo dia vita ny apéro atsika amuse-bouche graton de canard kitoza-kisoa cornichon en pic zay izy teo ie dia manasantsika rehetra amerina an'izay ny tokantrano any mbola misy sakafo anankitelo be zao raha atsika eto rehefa avy eo akafiza aloha ny sary tonga dia miditra ao anatin'ny entrée indray tsika rehefa avy eo eto amin'ntsingana manaraka indray tsika chef ao anatin'ny entrée ina indray leo karakaraintsika zavatra ho karakaraintsika assiette de foie gras miaraka amin'ny chutney de fruits zay no ampiasainy hoentsika androany komte zao hoe chutney zany dia ohatrany hoe mamamy sinoatran'izany mamamy mihitsy ilay izy satria ny foie gras zany tsara ampiarahana amin'ny soa zavatra maro kivikivy soa zavatra somary mamimamy manala an'ilay somary matavy ao anatin'ilay izy tsy hoe matavy fa zay mihitsy ilay caractéristique an'ilay produit ina ary no ataontsika voalohany ataontsika voalohany aloha zany akitsika siramamy dia ho ataontsika mivadika caramel iny dia tetika mofotsika pain complet no ampiasaintsika marina fa farine complète zany nanaovana an'ilay mofo mahatonga antsika anazy miantso hoe pain complet ho asorintsika ilay vodiny aloha izy ty ihany koa mety tsara ho an'ny olona manao régime ny pain complet satria zany dia efa tena natokana tsara ho an'izay mihitsiny izy raha ohatra moa hoe tsy te hanena vatana ianao na ohatran'izany matahotra ny atavy moa zany dia mety be mihitsiny izy io zay indrindra ho amin'ny fahasalamana aloha zany dia pain complet tena tsara indrindra conseil indrindra dia ho grilletsika ilay mofo afaka atao anaty lafaoro izy hoe toastena ozy izy ny professionnel dia tsy asiana ninina ilay izy fa velantsika mafanafana atao anatiny aty fotsiny dia avy eo avadika mandrapika somary mikarepoka ilay izy dia izay mandeha ny fanaovana an'ilay siramamy ho lasa ho caramel eo ihany koa ny pain complet eny atenantenany eny sao dia misy zavatra ataontsika aloha tsy tena hoe misy zavatra ho aseho atsika fa akan'ilay foie gras ngamba ianao dia ho aseho anao ampijery hoe ohatrany ahoana zany foie gras ny bon goût zany efa hitantsika teto moa zany misy fotoana nampiasaintsika an'ilay foie gras sous vide eto indray izao dia en boîte zany conserve ohatran'izao ary mariana etona fa itony foie gras tony dia misy ny semi conserve dia misy ihany koa natokana fotsiny hoe afaka tahirizina tsara zany ary maharitra fotoana lavalava mihitsy ny fitahirizana zay tsisy atahorana hoe andeha eple izy na ohatrany satria efa natokana ho amin'izay ihany koa eto aloha tsika dia misafidy an'ity foie gras entier de canard mi-cuit ity avy amin'ny bon goût azo caramel ohatra zao tsika somary io mety foana na siramamy fotsiny mena mety foana ny tsara raha siramamy mena fa androany aloha siramamy fotsiny ampiasaintsika mitovy ihany ny lokony zany rehefa somary eto caramel ataontsika eto dia siramamy fotsiny dia karohana ilay izy matetika raha pâtissier zany tsy dia tena mikaroka an'ilay caramel dia ny caramel température no azahoana ny caramel dia raha siramamy zany ty ato dia milatsaka ilay température dia elaela indray io zay vao
memay zany le izy migarder loko zany mipermettre an'le loko tsy ho lasa be zany iny fanampiana siramamy anazy arakaraka mampahazo température anazy zany mampiova ny lokony zay indrindra dia alevantsika ny mananasy asiantsika mijanona kely ihany le izy satria tsara zany hoe misy contraste anaty sakafo zany tsara somary mifameno zany le izy hoe misy fotoana matsako mananasy nature ianao dia misy fotoana matsako mananasy efa nandrahoana tsy mila manisy rano ve atsika chef mitera-drano azy le mananasy io avy eo manitra dia anisy sira kely tsika rojo zavaty sira mihitsy sira mihitsy mba tsy ho mamy be le préparation dia asiantsika sira kely dia manalefaka ny mahamarikivy anazy koa izy raha sendra hoe marikivy dia ato amin'ilay mofotsika efa mahazo ohatra somary coloré kely ny sisin'le koroty iny zany no mahazo couleur kely dia ataontsika ohatr'izay daholo le mofo andrahoantsika raha ny tena izy zany tokony andrahoana eo amin'ny adiny ray eo dia tsoetine afaka ohatra hoe asiantsika épice kely izy ohatra hoe grain de poivre inona koa ny épice afaka atao aminazy afaka asiana ary raha antitra ohatra ny hoe thym sy ny tariny mety ihany koa ka tsy maninona afaka asiana berose cumin afaka asiana karazana zavatra be dia be eto sika hijanona classique satria ny foie gras zany efa produit efa ataontsika hoe produit de luxe raha eto Madagasikara dia tsy ho masquetsika le goût fa avelantsika naturel tsara io ihany koa nisany mampalaza antsika eto Madagasikara ny fananana foie gras tsara indrindra dia anisan'izany ny vokariny bon goût izay efa nahazo trophée mihitsy ny zareo indroa tsy tadidiko tsara moa izy zay fa nanamarika be ny bon goût mihitsy izay trophée international izay inona indray ara no fikarakarana manaraka fikarakarana manaraka le mofo efa vonona dia hotoizantsika reto fa hanokatra an'ity foie gras ty tsika zao dia eo anelanelan'izay ngamba ny aloha isendry kely dao ananaraka doka varotra isika rehefa aveo miverina eto indray manohy an'izay fikarakarana rehetrarehetra lay mpamokatra foie gras tsara indrindra eto Madagasikara dia manolotra anao ireo paky foie gras tsiro miavaka mitsonika ambava ireo fahaiza-manao ny bon goût natamatra ao anatin'ireo vokatra misokatra ho anao ny botiky N-talata maty fihenam-bidy 500 natolotra izay mividy entany eny ny botiky N67 hectare koa dia misokatra ho anao ny sabotsy tontolon'ny andro bon goût is good for you dia toy ihany fikarakarana ho alefantsika le raisin rehefa somary mahazo compoté tsara ohatra izao le tsy may izy io fa noho le siramamy natonga anazy ohatra ny miova loko ohatra ny io zay indrindra somary mitandrina kely aloha latsaka loha kely zany ny caramel rehefa manao anazy noho ny hoe farany hoe may le izy hoe andrasana hatramin'ny farany hoe tena mahazo loko be zany dia mamarana antsika anazy vinaigre bon goût ny acidifie antsika an'le préparation somary betsabetsaka narotsaka chef tao efa somary mbola horitra ihany iny somary mbola horitra iny avy eo dia afaka miroso sahady tsika amin'ny dressage ny zavatra afaka atao ohatran'izao zao le foie gras dia somary mila texture somary malefadefaka aho dia zao izy dia efa dresseko fa atao anaty vata fampangatsiahana izy rehefa ohatra hoe mahazo forme ito zany afaka ataontsika balotine afaka roulena afaka atao arakarak'izay hitiavana anazy zany atao anaty emporte pièce mety foana eto ny safiditsika ataontsika quenelle ho an'ny mpianatra lakozia zao efa mahay tsara hoe iny zany quenelle za koa efa tadidy fa tsy fantatra tsika ny an-trano any raha mahatadidy dia alaitsika ohatra izao somary misy graty foie gras eto ty eny mitondra ny anarany moa izy zany dia petrakitsika
Ohatr'izao somary lemako kely dia maka indray ray sotro dia safoko ohatrohatran'izay tsy voatery ohatran'ity formako ity ny atao fa izay itiavana anazy foie gras ny resaka dia ataontsika hoe manana liberté tsika ny tokantrano amin'ny forme zay omena anazy zany dia ataontsika hoe quenelle na 50 grammes eo ty ngambany zany mbola mahavita manolona ray ty mbola mahavita asiety manolona ray dia ohatran'izao izy le ho alevantsika anaty vata fampangatsiahana mba hitazomana ny forme io zany hitazomana ny forme io dia ity zao mbola misy foie gras kely karoako kely ato dia vinaigre ihany koa fa meritra dia vinaigre koa meritra dia hofonotsika le izy somary ajantsika anaty vinaigre ity tsoetine ity zany afaka monsieur conservé mandritra amin'ny fotoana ela satria sady misy vinaigre izy io somary mamimamy rehefa tena le fotoana ela zay afrina eo ataontsika hoe herinandro eo anaty vata fampangatsiahana tsy miova ny tsirony tsy miova ny tsirony araka ny teneniko teo afaka asitsika épice manaraka anazy dia hiandry kely vetivetsika an'le tsoetine mangatsika dia anao eroso amin'ny dressage eny ary rehefa avy eo miona dia ho dressentsika le izy eo ny ilevana le mananasy tsy masana tsy masana dia ataontsika mifandimidimy arak'izay eto zany mananasy en deux façons zany ny tena mety hoe afaka ilazantsika anazy fa ohatry ny anarany mihitsy nge chef ny fofon'le tsoetine tena eny mihitsy ny hoe tena mamy ie tena ny fofony avoakan'le izy eo zany tena sucré be mihitsy izay mihitsy le izy zany izay ny tsara amin'ny foie gras hoe misy zavatra mikase kely an'le zay goût le somary gras zay dia tahona mananasy izy ity rojo no ataontsika hoe atao décor kely dia alako aloha iny partie iny dia ataontsika somary maranitra le partie fotsifotsy dia anankiroa amin'izay no ilaina satria anankiroa ty assiette dia le fotsifotsy no ataontsika aty ambony amin'ny anankiray dia asitsika tranche de pain ataontsika anaky telo vita aloha ny entrée atsika zay fikarakarana plat ndray tsika ie plat ndray rehefa avy eo izy io ny antsoina hoe assiette de foie gras tsoetine de fruits et c'est toast zay izy zay rehefa avy eo indray manome fotoananao zay ao anatin'ny fikarakarana ny plat de résistance telo sady no idirantsika atao anatin'ny table de Mada amin'izao cassoulet au confit de canard riz blanc zay no karakaraintsika chef eo karakaraintsika fa vetivety kely fikarakarana so dia mahita mantsy ny olona hoe cassoulet tsaramaso maina andrahoana miaraka amina saucisse miaraka amina zavatra somary fumé zay spécialité amin'ny bon goût dia hosokafantsika le izy dia tsaramaso
tonga dia efa vonona tsara zany ny amin'ny resaka mety tsy dia tena mila mandalo afo be firy-tsony izy io angambany io tsy tena hoe mila tsy mandalo afo be tsony izy fa betsaka ny teknika mety hoe ahafahana mikarakara anazy fa ny androany aloha zany a ataontsika anaty lafaoro ny fomba manatsika anazy ny tena mampiavaka n'iny kasole iny ihany koa chef tonga dia efa miaraka amina confit ana-kanary izy zany hoe hita miavaka foana zany ny produit vokarin'ny bango mety ahitsika kasole tsotra fotsiny amin'ny boaty fa izy ity tonga dia efa miaraka amina confit ana-kanary zany hoe tsisy tokony atahorantsika mihitsiny na amin'ny tsiro zany na amin'ny fitehirizana azy ny rehetrarehetra na amina ny fandrahoana azy ihany koa ary ny zavatra mety ho ataoko fotsiny rojo somary tetehako kely le morceau tatsika fa misy taolana kely afaka ohatra hoe ajanona amin'izao fa ataontsika ho gratinena le izy dia izay mahatonga an'izy somary ho asoroko kely atao anatiny ato dia asiantsika chapelure kely ho gratinetsika ataontsika hoe mahazo couleur forme croûte kely le izy dia izay ny lafaoro teo fanafanaitsika meloa raha ohatra ka tsy misy lafaoro any an-trano afaka afanaitsika amin'ny vilany le izy na koa hoe amin'ny vilany na atao anaty micro-ondes fa raha amin'izay fotoana izay tsy asiana chapelure intsony tokony afrina eo ara no androtsahantsika anazy eo anaty lafaoro ataontsika hoe eo amin'ny 15 minutes 10 minitra raha ela indrindra miankina fitaovana ihany nefa le izy fa raha ela indrindra dia izay tsy manino le androtsika foana zany eto sao anelanelan'izay ngamba ny iroso amin'ny fikarakarana ny desera indray tsika ie iroso anatin'ny fikarakarana desera hoentina amintsika eto ihany ny sariny io akory fa tsy hoe avelana ao io ny deseratsika manaraka eto indray dia anao kobitsika miaraka amina brochette de fruits mety ho ataontsika piky ihany le izy aloha androany fa afaka manao zavatra miovaova zany miavaka dia izay ihany koa ny tanjona anehoantsika anazy hoe koba miaraka amin'ny piky mialohan'izany rehetrarehetra zany arao aloha ny endrik'ilay sakafo vo avy ny karakaraintsika teo dia miditra avy hatrany anatin'ny tsindry sakafontsika Essai brochette de fruits io amin'izay ary le desera zay efa nendrasantsika tamin'ity table de Mada androany ity izay ahoana sy ahoana indray fikarakarana azy fikarakarana tsy dia tena misy fikarakarana fa maka fruit somary vaventy tsika dia ho ataontsika anaty cure-dent aloha androany izay mampika azy ny koba tonga dia ajanontsika naturel dia tamin'ny faramantsika nampiasa chocolat nitravahena taminazy dia avoakantsika aloha le koba io izy iny zao ny ravina nampiasaina koba ravina nanaovana anazy dia asehoko fotsiny rotsy dia anao manohy an'ity voankazo ity dia zay tetika an'ilay koba mampiavaka an'ity koba ny bango ity ihany koa dia tsy misy an'ilay matevina be le fotsifotsy aty zany fa tonga dia efa le ampovoany io mamy tsara mihitsiny izy ao tsara sa manao iny mitetika koba sa asehoko anao vetivety fotsiny le voankazo le pic moa dia brochette kely ohatr'izao no ataontsika dia misy fotoana ianao mampiasa frezy dia misy fotoana tsy mampiasa ohatra dia eto mety mampiavaka kely anazy ataontsika tsy manify le tetika le koba aloha zany ohatra le hitantsika eny amin'ny varotra eny fa ataontsika matevina dia ataontsika triangle kely dia za sady manao dressage tonga dia angony eto ny rojo
izy ity raha za zao no mikady anazy eto mety an'olona valo eo angambany anaky efatra eo angambany rojo tranche roa isan'olona raha ohatra ka mety hoe ampiarahanao amina zavatra hafa izy mety mihoatra kely an'izay de le kiwi koa chef tena manome endrika be an'le zay indrindra tena manome endrika mihitsy le izy ataontsika tazana ihany ny koba elanelan'izay dia napetrapetrakintsika ohatr'izay le fruit dia amarana kely an'le dessert tsika rojo ho famaranana anazy nahandro fraise tsotra fotsiny dia nasiana siramamy kely dia alaitsika ny ranony le chuany dia sady décor no manome tsiro azy zany zay indrindra ohatran'le tamin'le mananasy teo ihany hoe misy zavatra manta dia misy zavatra masaka manome an'le contraste kely zany dia anisy feuille de menthe kely tsika dia vita ny nahandro hitantsika amin'izao zany fa ny koba dia be ny afaka hanaingontsika azy io tsy voatery tonga dia hohanina amin'izao fa afaka ampiarahana amin'ny voankazo efa nahita ihany koa tsika tamin'ny fandarina tamin'ny herinandro mbola koba ihany koa ny deserantsika tamin'izay fotoan'izay dia efa manana fomba fikarakarana koba anankiroa zany zay tsika hatramin'ny androany ho hitantsika indray ny amin'ny herinandro hoe ahoana sy ahoana le izy ihany koa rojo mahafinaritra foana ihany mampiasa produit malagasy matetika mantsy ny olona mieritreritra hoe ny desera inona ny atao desera dia hoe tsy voankazo foana fa afaka ampivadintsika amina zavatra hafa le izy ohatra ny androany zao mahafinaritra mampiasa koba na le lokony fotsiny ary nge dia efa mampazotomana zao mijery an'izao anatin'ny sehatrasa tena maty-anina arany efa manomboka zany ny malagasy amin'izao mampiasa koba afaka mampiasa produit amin'ny bango tsara zany amin'izay fotoana eny ary zay indray namarana ny fiarahantsika aloha tamin'ity androany ity ankasitrahany chef nizaran'izay traikefa izay tato anatin'ny fandarana ianao no tena akasitrahana dia mankasitraka ny tsirairay ny tokantrano nanaraka amin'ny fandarana isaorana eto ihany koa ny bongo zay ahitantsika azy eny talata maty ahitantsika azy ihany koa eo amin'ny senam andavamamba ary ihany koa eny amin'ny aéroport Ivato tsy ihany koa tsy isaotrantsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany fandarana mankasitraka tompoko amin'ny herinana toy izao indray fotoanantsika manaraka veloma daholo mpamokatra foie gras tsara indrindra eto Madagasikara nanolotra anao teo table de Mada Bon goût is good for you.